Ary Jehovah ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe atso amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitoby eo akaikin'ny Pihariota eo anelanela Migdolasy sy ny Ramasina eo akaikin'ny Balazefona dia tandrify no hitobianareo eo amoron'ny ranomasina. Ary Farao ilaza amin'ny zanak'Israely hoe azony tamberi tany izy ka voadidin'ny efitra dia anamafy ny fony Farao aho ka anentsika anareo izy dia ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilany rehetra ka ho fantatry ny Ejipsianina fa izao no Jehovah dia nataony zanak'Israely izany. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakany Ejipta fa nandositra ny olona dia niova ny fony Farao sy ny mpanompony amin'ny olona ka ho izy inona zao nataontsika izao no nandefa zanak'Israely amin'ny fanompony isika. Dia nasainy fehezina tamin'ny kalesiny soavaly sady nitondra ny vahoaka ny anaraka azy izy ary nitondra kalesy 900 voafatina sy ny kalesiny Ejipsianina rehetra izy zay samy nisy mpiady avy izy rehetra. Ary Jehovah nanamafy ny fony Farao dia ny soavaly rehetra dia mitarika ny kalesin'ny Farao sy ny soavaly ny fitainginy ary ny miaramilany ka nahatratra azy nitoby teo amoron'ny ranomasina teo anilan'ny Pihahirota tandrifiny Balazefona. Ary rehefa mbiakaiky Farao dia natompony zanak'Israely ny masony ka indreo ny Ejipsianina taminy nanentsika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka hitaraina tamin'ny Jehovah. Aloha koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fasina va tany Ejipta no nentina ho fatetehany hevitra izahay, nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Ejipta? Tsy izao va ny teny lazainay taminao fony tany Ejipta hoe aoka izahay fa avelao ihany izay hanompo any Ejipsianina fa aleonay manompo ny Ejipsianina toy izay ho faty any anefitra. Ary io Mosesy tamin'ny olona aza mataotra ianareo mijanona fa ho hitanareo famonjen'i Jehovah zay ataony ho anareo anio fa ny Ejipsianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah no hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ary anjelin'Andriamanitra zay nandeha teo alohan'ny toby Israely dia nifindra nakeo aoriana ary ny androraona nifindra niala teo anoloany dia nijanona teo anoloany. Ary indro izao namafy ny fony Ejipsianina ka hiditra hanentsika azy izy dia akalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesiny sy ny mpitaingo tsovaliny. Dia ho fantatry ny Ejipsianina fa izao no Jehovah rehefa ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingo tsovaliny. Dia nahinjitry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy any antsinanana no nampisavan'i Jehovah ny ranomasina nandritry ny alina iny ka nataony tany maina ny ranomasina dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandia ny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Dia nanentsika azy ny Ejipsianina ka niditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina dia ny soavalin'ny Farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingo tsovaliny. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandia ny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandia tany maina ny zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany.
dia nanentsika azy ny Egyptianina ka niditra anaraka azy teo afovoan-dranomasina dia ny soavalin'ny farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingin-tsoavaliny. Ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ny tombony Egyptianina tao amin'ny andriafo sy ny androraona Jehova ka nampifanaritaka ny tombony Egyptianina. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, ahinjiro eo ambony ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptianina mba mikalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny. Dia nahindritry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ka nikatona ho takany teo ny ranomasina. Rehefa nadiva ho maraina ny andro, any Egyptianina nandositra kanjo nitsena ny rano ihany izy, dia nariny Jehova teo afovoan'ny ranomasina ny Egyptianina. Mira fikanao an Jehova ka nanao hoe mira ho an Jehova fa avy indrindra izy ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariny any amin'ny ranomasina. Jehova no heriko fiderako fa efa famonjena izy. Izy no Andriamanitra kankalaza azy aho, dia Andriamanitra nilazako ny mpananatra azy. Vokatr'izay dia omora amintsika ny anao ny vavaka dia antsoina hoe ady ara-panahy, satria isika dia fiambina ny tanàna, isika dia fifona ho an'ny tanàna, isika dia tendren'Andriamanitra ijoro mibanga, dia omora amintsika manao ny antsoina hoe ady ara-panahy amasanak'Andriamanitra nanao. Atao ny ady ara-panahy satria nahoana? Misy manajamba ny maso ny olombelona amin'izao fotoana izao izay ambarany amin'ny Korintianina faharoa toko 4:7-8 fa Satana io manajamba ny mason'ny olona io. Noho izany dia mila isika zao sy anao manao ny ady ara-panahy mba atonga ny mason'ny olona, maso ara-panahy olona isokatra ka andray ny filazany tsara ny famonjena. Paoly apôstôly dia nilaza hoe fa raha miafina ny filazany tsaranay dia miafina amin'izay ho very izany. Ny ankonanao dia tsy ho very, ndray fokotany aminao dia tsy ho very. Noho izany tsy azo afenina ny filazany tsara. Fa ny mahatonga ny filazany tsara hiafina dia misy devoly manakana eo amin'ny abakabaka eo. Izao ny voasoratra hoe no anjambain'ny Andriamanitra zao tontolo izao ny sain'ny tsimina. Ny sain'ny olombelo io zany misy manakona io. Ka ino anaovantsika ady ao pitehitsika ilay Andriamanitra zao tontolo izao dia ny devoly dia manakona ny sain'ny tsimina. Amin'izay dia miposaka ny fahazavan'ny filazany tsaran'ny Kristy izay endrik'Andriamanitra. Andeo dia rehefa tsika kely hoe ny toerana misy any Lusifera fonizy mbola tsy nivadika tamin'Andriamanitra. Dia rehefa tsika zany ilay hoe Andriamanitra zao tontolo izao na ny devoly. Tamin'ny voalohany io dia mbola tsy devoly ny filazanan'izy io, fa mbola Lusifera izay anjely tsara tamin'izany fotoana izany. Mbola nanana ny maizy azy izy anjely ny fahazavana. Voalaza ao amin'izy tena toko 7:17-20 ka hatramin'ny 5:10 dia maneho fa tany Edena isan'ny Lusifera, ary izy tany Edena zay dia ny vato rehetra no tafotranony teo amboniny. Dia tany sainy eo ny karneola, ny topaza sy dia izy io i Lusifera io dia kerobima voaositra izay manaloka, zany hoe karazana ohatran'ny hoe raiso aneritreritry ohatran'ny elo, misy elo be parapluie zany, dia mivelatra dia misy zavatra rovana zany eo ambany ao. Zany ny toerana sy anjara asan'ny Lusifera tamin'izany. No karazana vato isan-karazany eto Madagasikara dia misy safira, volamena, emeraude sy ny rehetrarehetra,
amin'ny andin'ny fahatelo ambin'ny folo misy an'izany zany izy toko valo amby roapolo de reny no toerana nisy any Losifera tamin'izany fotoa zany. Nanatino izy Losifera tamina leny taloha mandra-pahita heloka aminy. Fa rehefa nikomy tamin'Andriamanitra kosa Losifera dia nazera tetỳ tany. Zay mampatonga atsika manao ny antsoina hoe ady ara-panahy. Efa nazera ry izy amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito sy ny fahasivy zay milaza hoe nisy ady tany an-danitra de Mikaela sy ny anjely. Zay mampatonga atsika maniraka ny anjely Mikaela sy ny anjely satria izy no manao ny ady. Fa tsy tsika ny anjaratsika dia ny maniraka satria zanak'Andriamanitra ianao, manana zany fahefany zany ianao. De voasoratra hoe rehefa nazera tetỳ ambony tany la Losifera de lasa dragona no anarany, de ilay menarana ela zay atao devoly sy Satana de mamitaka an'izao tontolo zao de nazera tamin'ny tany ary ny anjeliny koa miaraka nazera taminy. Zao nefa nitsarovy na de nazera tetỳ Satana na izy zanak'Andriamanitra de maresy any Satana. Ianao io de maresy any Satana, tsy misy devoly mahery zany. Aza mba manaiky miteny mitsy hoe mahery ny devoly, raha mahery ny devoly efa potiky tsika, efa ravy zao tontolo zao, efa maty ianao, fony voananoty ianao tonga de mivonony de vita, fa mbola velona ianao, tsisy devoly mahery zany. Any Jehova ny ady fa ny anjaratsika de manao ny ady ara-panahy fotsiny, maniraka ny anjely, mamafy ny rano. Hitatsika moa zany rehefa avy eo. Zao ny voalaza amin'ny Jaona voalohany toko efatra andiny faefatra. Ilazana hoe fa resy ny devoly ary ianao de mahery ny devoly. Anaka, ianareo de avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy reny satria lehibe zay ao aminareo noho ny amin'izao tontolo zao. Misy ngeza be ao anatinao noho ny devoly. Aza manaiky ampitahory ny devoly na ampitahory ny olona ianao. Fa lehibe le ao anatinao satria efa niraisinao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Etsika ianao de revo hoe mbola tsy teraka ianao de hoy Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo ilazana aminao fa efa resy ny devoly. Ianao io de manorotoro ny lohan'ny Satana. Zay nambaran'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo. Ianao de manorotoro ny lohan'ny Satana. De jereo tsara ao amin'ny Romana toko faha ambin'ny folo andiny faharoapolo. Fa Andriamanitra mihitsy no maniraka ny Satana ao ambanin'ny tongotra ao. Minao fa manana tongotra ianao. Am'izao fotoana zao. Na ho mpandrina ary ianao na eny an-dalinao maheno an'izy ity manana tongotra ianao de Andriamanitra mihitsy no maniraka ny Satana ny ambanin'ny tongotra ao any manorotoro tohan'ny menarana. Romana toko faha ambin'ny folo andiny faharoapolo zany. Zay mahavavaka apostolika fanaovantsika sy miainga eo ambony ten'Andriamanitra isika. Noho izany tsy manakely intsony Satana fa efa resy. Mino fa anona fotoana ianao amakina ny boky Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ahitanao hoe ohatr'izao fomba fiasan'ny Satana. Dikan'izany nasehoan'Andriamanitra ny fiasan'ny Satana nanao organigramme Satana mba ninony afantaranao fa efa resy izy. De araky io sary hitatsika io moa zany ho anareo zay ANCD amin'ny manaraka dia misy endrika anankitelo izy Losifera ny faratapony de misy olona karazany roa nday mpitondra fanjakana de tondra ny mariky ny enina ambin'ny folo ambininjato, anankiray kosa dia mpitondra fivavahana izany tena fotoana irasantsika an'izany no eto fa vakio ny boky ny Apokalipsy fahatelo ambin'ny folo zany ny pirofo fa tian'Andriamanitra ianao ka nasehon'Andriamanitra atsika ny fomba fiasan'ny Satana. Rehefa nazera ary Satana dia toerana anakefatra no misy azy ao araky ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko faha enina ambin'ny folo misy an'izay Apokalipsy toko faha enina ambin'ny folo. Dia ao amin'ny tany, dia ao amin'ny rano, dia ao amin'ny afo, dia ao amin'ny rivo. Ary ao amin'ireo toerana efatra iray koa no angalany devoly ny heriny. Ny ao amin'ny rivotra, ao amin'ny Apokalipsy toko faha enina ambin'ny folo andiny fahafito misy an'ireo le au franc-maçon, nouvel ordre mondial, illuminati, isan-karazan'ireo. Ny ao amin'ny devoly any amin'ny afo no misy an'ireo le fanaratsy izay matetika miasa amin'ny tany afrikanina rehefa manonga-panjakana ry zalahy dia misy an'izy ireny. Ny devoly ao amin'ny rano ahitana an'ireny leon'ny zazavavin-drano sy ny karazan'ireny
amin'ny andiny fahatelo sy ny faefatra moa no misy azy. Ary ny devolo faran'izay ambany indrindra dia ny devolo amin'ny tany a, izay misy andreo le falopotsampy a, misy andreo kalanoro a, sy ny sisa. Fa zareo tsara, fa isika kosa dia any amboniny izy ireo no mipetraka, ianao zanak'Andriamanitra dia manitsaka ny lohan'izy ireo amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Araka io amin'ny sary io moa zany a, dia ambony ireny ianao. Ary maniraka ny anjeren'Andriamanitra ianao a, Hébreux toko voalohany andiny faefatra ambin'ny folo, mamafy ny rano Jesosy ianao, Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo. Aza matahotra ianao. Ny tetikadin'ny Satana dia tsotra be. Inona ho ianao ny tetikadiny? Voalaza amin'ny Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Hoy zao voasokatra hoe ny rana olona ny tadiavina. Zay ihany no ataony eo amin'ny abakabaka io a, eo ambony tafotan'ny olona io a, dia misy devolo mitoka ran'olona, zay no ataony. Ka zay mampatonga azy mandatsa dra, mampiasa ny fomba maro isan-karazany rehetrarehetra io. Rehefa aveo moa tsika dianana vavaka manokana amin'ny fatrany ankiray lehibe toka moa zany a, satria any zao no dia miasa be Satanany a, mitady rana olona fotsiny. Ho anareo izay mahita ny kapila mangirana ity a, satria mitonga tsy felany aminareo izy ity a, dia tananatsika ray manontolo mihitsy nanaovantsika an'izao vavaka fanapitena ny herin'ny Satana mitady raha izao a, satria izay no tadiavina. Apokalipsy toko valo ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo sy ny faefatra amby roapolo. Loha zany, le karazana vavaka mandrava izay ataontsika dia napitena le fantson'ny Satana izay mampifandray ny olona amin'ny Satana mba hitoha an'ilay raha. Mavavaka mandrava araka ny voalaza amin'ny Efesiana toko fahaenina andiny faharoa ambin'ny folo, Ezekela toko fahaefatra andiny fahafito, ka dia anao vavaka apostolika isika rehefa aveo andrava izany rezo satanika amin'ny lazantsika azy a, mitoka raha izy. Comanda que sai no fenômeno,
fikrotane fanaovazana ny fomba fisainane fananganana ny matiary fiainane angatanazanzairine fandaminananzay mikrotane fiadanana sy fanavotane fanaovazana ny fomba fisainane fananganana ny matiary fiainane Nitanako wanao Jesu panjakako fianao ilay panjakani fuku asandatru nitanako wanao Jesu panjagaku fianao ilay panjagani fuku di manana tubuhku afati yanao luirini fuku timisi vetra tuku anteriku wanao tuku nisautraku Nitanako wanao Jesu panjagaku fianao ilay panjagani fuku di manana
Tinha tal way.